misaotra anao misafidy anaraka ny fandarana solanga eto amin'ny pejy vaovao 24/7 miaraba tompoko ary dia faly miaraba antsika rehetra natratry ny asaramanitra omaly 4 jona ny vahintsika araky ny efa nambara dia pahay tantara ary mpanao gazety ihany koa fa eo amin'ny lafin'ny tantara ny tena ifotorany amin'izao fotoana izao dia Denis Alexandre Lainiriko. Miaraba anao rahalahy. Miaraba anao Joary Ravajanahary miaraba ny mpanaraka ny fandarana solanga koa amin'izao andro anio zao ary miaraba ny malagasy rehetrarehetra natratsarana ny fetim-pirenena. Fetim-pirenena, ya. Rehefa firenena moa Denis Alexandre Lainiriko dia hoe tsy maintsy manana rehefa firenena anankiray mahaleo tena dia manana fetim-pirenena. Dia ny antsika zany io 26 juin io fetim-pirenentsika. Ekenao ve sa tokony 14 octobre 1958 nitsanganan'ny République. Raha ny marina aloha dia ny 4 jona taona 1700 satria izay amin'ny lafiny ataontsika hoe ofisialy no nahazo ny fahaleovantena Madagasikara ny 14 octobre ny République. Fa République atao anatin'ilay atao hoe communauté française. Zany hoe mbola tsy afaka tanteraka tamin'ny France isika fa firenena anankiray tafiditra ao anatin'izay fiombonam-be ny firenena ny communauté française zay. Fa ny 26 juin zany io zany tena hoe io mahaleo tena tena fahaleovantena fa io fotsiny mila azavaina angamba i Joary Ravajanahary hoe amin'izao mantsy ny fomba fiteny fiverena ny fahaleovantena zay tsoroko amin'izao fa diso tanteraka ny tenenana azy satria raha hoe miverina ny fahaleovantena ny dikan'izay fa nahaleo teny Madagasikara talohan'ny fanjanahantany. Zavatra nisy ny ataontsika hoe mpandinika tantarana dia ny zavatra misy ihany no zava-dehibe. Io mantsy misy an'ilay atao hoe royaume de Madagascar zay ny fiteny azy zay teraka tamin'ny taona 1790. Tamin'io fotoana io ny Britanika ny Anglisy zany nanaiky fa iradama voalohany ny mpanjakan'ny Madagasikara. Zay ny fanekendry zareo ary natao ny soni. Fa ny zavatra misy izy iradama voalohany ane ka tsy nanjaka nanirana ny Madagasikara ary nareo mpanjaka nandimby azy raha navalona voalohany te amin'ny raha navalona faharoa fahatelo sy ny karazany tsy hoe nanjaka eran'ny Madagasikara. Za manokana ohatra hoe ny fiaviany raiko dia avy any atsimo masikoro izahay ary amin'ny mahamasokoro anay ny razambe anay zay teraka tany amin'ny hoe nanjaka tamin'ny vanim-potoana nanjakany raha navalona fahatelo tsy nahafantatra an'izany raha navalona fahatelo zany akory izy. Tsy nahafantatra an'izany hoe Antananarivo zany akory izy. Fa nanana mpanjaka nareo tao. Nanana mpanjakany mihitsy izy ary izay mpanjakany zay ny fantany. Ary raha io le atao hoe fahaleovantena ny firenena neken'ny Anglisy io ny tenenina hoe miverina taty aoriana dia manadiso tantara satria zavatra hafa mihitsy ny zavatra nisy talohan'ny fanjanahantany sy ny zavatra nisy tao aoriana ny fanjanahantany. Subjectif ihany satria ny olona tsy avy eto Antananarivo dia mieritreritra hoe anareo Antananarivo zany convention tamin'ny Britannique zany tamin'ny Anglisy zany. Angamba mety hoe afaka miteny amin'ny Joary ihany hoe misy apahany avy eto Antananarivo satria ny ray aman-dreniko na mareniko dia avy eto Antananarivo avy any avaratrany mihitsy ary eto ny zava-dehibe amiko tsy le hoe aveza fa ny zava-lehibe amiko hoe inona marina no zavatra tena nisy marina. Ohatra fotsiny ane tenenina amin'izao ary zay anisan'ny fandrosoana ny tantara tsorona marina rovan'ny Madagasikara. Marina ane ny tena zavatra nisy samy manana ny rovany ny faritra tsirairay eto Madagasikara fa maninona ny anankiray no atao hoe manerana ny Madagasikara fa ny hafa ohatrany hoe adimany ambadika any. Tsika manana firenena anankiray ary na tiana na tsy tiana nanomboka teo amin'ny fahaleovantena nanomboka tamin'ny taona 1700 namorona efa nanangana firenena anankiray ny Malagasy ary tokony tantara marina no entina itenena maha-malagasy hoe inona marina ny maha-malagasy anao zay le hoe fihizina ary tsy tokony adosoana ilay tantara satria raha ohatra ka eo ianao malagasy androany fa tsy hitanao akory hoe aiza ho aiza ao anatin'ny tantara ny tantaran-drazanao mety manahirana fantatsy Joary hoe ny akamaroan'ny olona ivelany ny avy eto voatany indrindra avy eto Imerina tsy mahafantatra koa hoe iza mpanjaka tany aminy
tamin'ny taonjato fahasivy amby folo tamin'ny taonjato fahavalo amby folo ny any fantatry ny malagasy raha mba sakalava ianao de mba mahafantatra ny hoe andrianday fotsony sy ny karazany fa na le taona rehefa manahirana fa ny taonjato fahasivy amby folo de napetraka fotsiny hoe nanomboka teo nanomboka ary amin'ny andrinam-poinimerina ny ampianarana ny an-dakilasy radamatra atry amin'ny ranavalona fahatelo fa maninona ny tsy ampianarana ny tantarany faritra hafa any am'ireo eran'ny Madagasikara. Ianarana kosa eny ivelena tsy tena ianarana ijoary efa lehibean'ny fanaovana programme scolaire ihany atao ministèran'ny éducation nationale mahafantatra hoe directeur curricula misy zavatra banga be ampianarina ny zaza malagasy eo amin'ny tantara. Zay angambany anisany ananatsika olana eo amin'ny fifandraisana amin'ny samy malagasy. Tonga de fanontaniana tikatra de iverenantsika mantsy zay zavatra zay. Ho an'ny laniriko zany dia tamin'ny andro fanjanahantany vao nisy firenena malagasy. Raha zao ny fandriany Johary taloha ny fanjanahantany de samy nanana ny fiavinana rehetrarehetra sy ny fanjakany sy ny fanjakany io ataontsika hoe foko am'izao fotoana zao io anie hoe foko valo amby folo mihoatra mivaka valo amby folo aloha le izy raha ohatra ka zay ny atao hoe satria masoko ohatra tsy ao anatiny fa reo foko reo anie rehefa tena dinihana inony reo le taranaky ny olona zay ny razambeany tao anatina fanjakana kely be dehibe rehefa antakarana ianao satria ny razambe anao tao ny fanjakana antakarana sakalava ianao satria ny razambe anao tao anatin'ny fanjakana sakalava merina ianao satria ny razambe anao tao anatin'ny fanjakana merina ohatr'izay le izy fa ny tena marina rehefa tonga am'izay ny fanjanahantany zavatra anankiray ny zavatra lehibe zay mipoitra voalohany rehefa tonga ny vazaha de nametraka an'ilay atao hoe système d'indigénat misy code mihitsy napetraka amin'ny hoe code d'indigénat inona ny ao anatin'io manavaka tsara anankiroa ny olona nisy teto Madagasikara ny ray le ataontsika hoe vazaha tafiditra ao zany hoe rehefa vazaha de europiana fotsy ary kristiana ny akohatr'izay de malagasy inona zany fevinao hoe betsileo ianao merina ianao sakalava indigène ianao mitovy daholo ianao na ovy ianao na andrina ianao nanomboka teo teraka lay ataontsika hoe conscience nationale hoe ke isika reto olona mitovy ihany satria voazanaka ary raha mitovy ihany sika mitovy ihany koa ny zavatra heretatsika satria isika dia asa terivozona isika de gadraina rehefa miteny zavatra isika reto anika eo ambany vazoany alainy voanjo frantsay zany ny tanitsika ka mitovy ny aditsika ary raha mitovy ny aditsika ndao hiady amin'ny mpanjanaka isika ary raha mitovy ny zavatra iainantsika ankehitr'io maninona moa sika raha miara-dalana amin'ny avy zany hoe tsy voatery hoe le frantsay nanao firenenany Madagasikara fa miainga avy amin'ny malagasy ihany koa noho ny zava-misy natao mazava loatra satria zay mantsy ny olana miteny azy hoe teraka teo amin'ny fanjanahantany ny atao hoe firenena malagasy misy miteny hoe aspect positif zany hoe zavatra ataontsika hoe tsara miala tamin'ny fanjanahantany tsoroko marina hoe fanjanahantany dia système tsy tsara mihitsy rasiste io mpanavakavaka ary mibody tanin'olona ary manindry ny olona ao anatiny fa na izanady zany tafiditra tanteraka ao anatin'ny tantaran'ny Madagasikara io ary zay io vanim-potoana io nahatonga ny olona mipetraka teto amin'ity nosy ity hoe ay isika mitovy ary raha mitovy isika indrindrindra isika misy zavatra hitovizana ihany koa ao anatina nosy anankiray isika miteniteny anankiray isika ny fombatsika ohatra mitovy ihany ndao ary hiara-dalana fa nanomboan'ny atao hoe firenena malagasy de ady anankiray natao anoerana ny mpanjanaka zay izy mazava tsara zany hoe tsy ho an'ny Denis Alexandre laniriko ve za tsy tokony isy zany le 26 juin misy ny 26 juin misy izy fa raha ny fieveranao fotsiny fieverako azy tsy tokony samy raha tsotsoriko le resaka de hoe tsy tokony samy nanana ny fanjakany ihany zany taorianany 26 ny zavatra anankiray tsy fantatra ny zavatra nitranga amin'izao fotoana zao raha ohatra ka tsy nisy ny vanim-potoana ny fanjanahantany ny fanjanahantany natonga hoe fanjakana administration anankiray no nanapaka teto amin'ity nosy ity ary na tiana na tsy tiana tsisy nanontany sakalava na ny merina na ny atenoro hoe hiara-iaina ve ianareo fa rehefa tonga ny frantsay voatery niara-niaina isika
ary rehefa niara-ny ain'izay tsika niara-ny zaka koa ny zavatra nataon'ny fanjanatany a nisy niady be dehibe natao tafiditra ao anatin'izany ohatra reny tamin'ny fotoana fito amby efapolo sivinjato sy arivo rehefa tafiditra tao anatin'izay a rehefa tonga am'izay ny taty amin'ny taona efapolo dimapolo taty dia nanomboka nisy ny teny hoe ndao ary isika hiady amin'ny fahafahana ary tafiditra ao anatin'izay ady amin'ny fahafahan'izay atao arinany ady lehibe faharoa le hoe hiady ho amin'ny fahaleovatena ary io fahaleovatena io azo a nanomboka tamin'ny taona enimpolo sivinjato sy arivo nanomboka teo zany a ny forona tsara le atao hoe état nation malgasy ny tena marina moa izy io processus zany hoe zavatra mahakitraritra mandehandeha fa nanomboka teo mazava tsara le izy a amiko am'izao fotoana zao tsisy afaky ny anda hoe misy a ilay atao hoe état nation fa mbola amboarina izy io io anie tsy zavatra naturel hoe fomba fitenitsika moa hoe fon'Andriamanitra ho nosy Madagasikara rainy malagasy ny karazany fa ny fijeriko azy a zany a de teny tenenana fotsiny fa ny atao hoe firenena tsy maintsy amboarina ary anisany asa lehibe ananany atao hoe fanjakana mahaleo tena manamboatra ho firenena vanina ary za tena mieritreritra Ijoara Voajanahary hoe tsy ny ataontsika hoe ny ady amin'ny fahantrana ihany a no tsy vitany firenena ny vitany ataontsika hoe fanjakana teto amin'ity firenena ity a fa ilay manamboatra firenena anankiray a matanjaka ary olona ao anatin'ny firenena dia mieritreritra fa miara-miaina ary hiara-miaina zay no raisiko ary de firenena amin'ny tantara tany aloha tany ny hevitrao laniriko a ny amin'ny tenin'Andrianampoinimerina hoe ny ranomasina ny valam-parihiko tsy efa mieritreritra n'izany ve zany reny mpanjaka reny zao no teneniko ianao Ijoara Voajanahary satria mpanditika tantara iny teniteneny Andrianampoinimerina iny a dia hita ao anatin'ny tantarany Andriana zay boky nisoratan'ny révérend Pierre Calais taty amin'ny faraparan'ny taonjato sivy amby folo mazava tsara fa tamin'io fotoan'io a fantatra hoe efa nosy ray Madagasikara fa raha hiverina amin'ilay contexte ny Andrianampoinimerina tsika voalohany a tamin'ny andron'Andrianampoinimerina ny vazaha dia tsy afaka niakatra teto-merina zany hoe zay mahatonga ny hoe misy vavahady idirana ato amin'ny vavahady amin'ny tafo ohatra fantatsika zany hoe misy information a mety tsy nandeha ny faharoany a Andrianampoinimerina tsy nahita ranomasina tandrio tsara fa rehefa tonga tamin'ny Tamatavy am'izao zanany radama voalohany dia Ijoara Voajanahary ka ianao reny mandeha rehefa tonga nezitrany ianao mba mitantara amin'ny zanakao hoe ohatr'izao ny zavatra nisy tany ka rehefa tonga any ny zanakao ka ay ty le nitantarany dadanay azy fa marina Andrianampoinimerina tsy nahafantatra koa hoe nosy Madagasikara niforoporoniny fotsiny zany zay tsy izy ny teny azy a fa ny tantarany Andriana le boky tantarany Andriana tradition royale amin'ny fiteny azy orale ary a ny olona nanoratra azy dia naka ireo fitadidiny ny olona manodidina azy a zay velona tamin'ny fotoana nanoratana azy reo olona reo nahafantatra fa firenena anankiray nosy anankiray Madagasikara dia mora tamin-drareo rehefa avy eo a no niteny hoe efa nanomboka tany amin'ny Andrianampoinimerina io teny io a mba hitenenana zay le atao hoe processus de légitimation politique amin'ny fiteny azy hoe Madagasikara anika efa firenena anankiray a efa tany aloha ary a io mpanjaka anankiray io a dia mpanjakan'ny Madagasikara satria efa tamin'ny androny a no efa nanana an'ilay drafitrasy hoe Madagasikara anankiray fa io anie ny tena marina Joary tsy Andrianampoinimerina ihany anie ny tokony tenenina satria tentative d'unification politique izy efa nanao anie ny Sakalava efa nanao anie ny Betsimisaraka na izy tan'izany hoe confédération Betsimisaraka zany satria ao anatin'io a rehefa manana ataontsika hoe reny fanjakana be dehibe reny a manomboka maro ny olona ao anatiny a manomboka mivoatra le fanjakana kelikely reny a dia miezaka izy manitatra zany misy ny tantaran'ny feodalisme amin'ny ankapobeny amin'ny ankapobeny ary zay koa nataony Andrianampoinimerina voalohany izy aloha dia nampitambatra ny merina entoko nanomboka tamin'ny zanany radama voalohany a vao tena hoe nitatra nakany amina ataontsika hoe faritra anindrana kokoa ny fanjakana teto-merina ny tena marina royaume de Madagasikara ny tenenana azy fa raha jerevana amin'ireo ataontsika hoe critera rehetrarehetra itenenana azy empira merina nisy teto ary zay zavatra zay mila tenenina zany akory tsy midika hoe manindry anie na zavatra ratsy na zavatra tsy mety zava-misy ny zavatra tenenina satria lasa manahirana eo amin'ny fifandraisany samy malagasy misy faritra eto a rehefa merina amin'ny makany dia miteny hoe tsy mahazo mandeha an'io rano
fa ohatrany hoe rehefa hoe merina dia nanao zavatra ratsy tsy zavatra ratsy fa zavatra nisy satria raha ohatra ka ohatra tenenina ohatr'izany eny merina afaka miteny hoe tadio tsara fa ny andevona varina tany amin'ny ray ataontsika hoe nosy la réunion am'izao ile de France moa ile Bourbon ny anarany tamin'izany na tany Maurice ile de France na tany Amerika ary a dia olona nalaina taty avoatany zany hoe merina jirika ary renina varina ho andevo zay mahatonga ny hoe manodidina ny merina nareo dia mahita tanàna foana hoe ampamoizan-kova zany hoe rehefa dinihana rehefa ho arinany ny tanàna iny ianao dia lasa andevo avarina andevo natao etam-barotra namidy fa eo le takalona basy fa problème eto amintsika ny olana dia ilay ataontsika hoe mpanao politika indraindray no niady resaka toerana no somary mampiasa ny resaka hoe foky fitoviana io sy ny tantara mihitsy sy ny fifandraisana taloha mba entina hitenenana hoe izay koa ome toerana ary zavatra io ane tsy tamin'izao fotoan'izao ihany ijoary nandritra ny ady natao tamin'ny frantsay azona ny fahaleovantena efa zavatra nisy zany ary tsy mahagaga raha misy hatramin'izao iazakazaka tika tamin'ny kaikaiky ny fahaleovantena tsika laniriko naninona ireo le hoe olona nitaritolona ho amin'ny fahaleovantena ny tsy nahazo fitondrana fa hitsiranana Philibert izay tsy de tena hita loatra hoe niady tamin'izany no nahazo ny fanjakana zavatra roa ny amaliko anao ijoary voalohany tsy hita loatra i Philibert Tsiranana raha ny tena marina ny tantara angamba ny somary nanadiny ny fisiny fa raha ny tena fisiny efa nanomboka taty amin'ny taona les années 40 tany ka Tsiranana niara-petsapetra niaraka tamin'ny ataontsika hoe fititandrazany niaraka tamin'ny Ravoahangy izy niaraka tamin'ny Rasety izy Joseph Rakotonorainy niaraka tamin'ny Jules Ranève izy ary anisan'ny olona efa niteny hoe ahoana ny atao zalahy amin'ity fireneny ity fa efa tokony tapitra ny fanjanahantany efa taminy izy dia niaraka tamin'ny atao hoe titandrazana fa zao ny zavatra anankiray anisany hoe ao anatin'ny tantara raha anisan'ny nanahirana rehefa mitsangana ny MDRM dia tamin'io fotoana io dia nisy fifidianana teto Madagasikara volana jona taona 1977 ary fifidianana anankiray koa tamin'ny taona tamin'ny volana novembre 1946 niady hevitra ny mpanao ny ataontsika hoe titandrazana ary tafiditra tao anatin'izay Tsiranana dia hoe iza ny atao candidat tamin'izay dia nanovana azy voalohany dia hoe Ravoahangy ho amin'ny faritra Avoatany sy ny amin'ny Atsinanana fa ny andrefana Ralaivoavy satria Ralaivoavy avy any andrefana fa nisy olona nieritreritra hoe raha olona satria Ralaivoavy avy any andrefana tsy taranaky ny tao anatin'ny tondra tamin'ny andron'ny Empire Merina dia hoe sao dia manahirana antsika io sao dia tsy hangataka ny fahaleovantena io fa saloha ataontsika olona avy ety Avoatany any Raseta nalefa tao anatiny ary zay tena amin'ny ilany atsimo ilany andrefana marimarina ary zay ny anisan'ny tena hoe nakivy ireo ataontsika hoe titandrazana Toandry Tsiranana Jérémie Ernest Ralaivoavy Paul hoe izy ity fa angamo any faritra anankiray ihany ny atao hoe fahaleovantena indrindrindra ireo olona izay nanangana ny MDRM raha nilatsaka tamin'ny fifidianana tamin'ny novembre 1945 dia niteny an'ilay hoe restauration de l'indépendance de Madagascar teo zareo natao ohatra hoe le fanjakana Andrina Merina indray ve zany nitonga hiverina dia teo zareo rehefa nijery ny titandrazana hafa ary zareo hoe taonareo aveto amin'ny faritra anankiray ihany misy olo tena Madagasikara nefa zay koa ane mba manana ny olona eritreretina hoe hitondra ny feon'ny Madagasikara ary zay raha teo dia tian'ny Madagasikara ary mieritreritra fa i Madagasikara tokony azo ny fahaleovantena zay no nahatonga reny olona reny rehefa avy eo nanangana toko politika zay ny tena antony terahany atao hoe padesme hoe ady politika izy ity satria zay mantsy ny zavatra somary adino rehefa ohatra miresaka amin'ireo hoe titandrazana miady ho an'ny fahaleovantena ny Madagasikara aza adino mihitsy joary fa ireo olona roa aloha dia mpanao politika ary inona ny zavatra tanjon'ny mpanao politika ahazo toerana satria efa fantatra zareo hoe na tiana na tsy tianane tsy maintsy aleto ny frantsay nanomboka tamin'ny ady lehibe faharoa efa nandeha le atao hoe mouvement de décolonisation ny zavatra tena mipetraka tao anatin'ny zareo dia hoe iza ary ny andibo ny frantsay rehefa lasa izy iza ny hoe amin'ny fahefana ary hita taratra zany taty amin'ny taona 50 taty 1950 les années 50 satria rehefa napetraka ny la loi cadre 1956 io tena hoe lalana anankiray andehanana makany amin'ilay ataontsika hoe autonomie avy eo fahaleovantena
ny atoko tia tanindrazana teto Madagasikara fotsiny anefa nisy 10 angamba ny zarazara ary rehefa ny zarazara eo le faharoa amin'le fanazavako ny zarazara ry zareo ary rehefa tonga ny frantsay hoe tsy maintsy omena le fahaleovantena na tiana na tsy tiana dia nijery izy hoe izy ary ny olona mety etiety kokoa amintsika satria na tiana na tsy tiana ny intérêtany dia nahita izy hoe rehetra ary tsy ranana sy ny karazany ny PSD satria eny amin'ny akavian'ny padesima taloha padesima efa matin'izany fa ny PSD nisany mpandiby azy nijery izy hoe rehetra tsy ranana sy ny padesima nijery koa izy etsy andaniny hoe rehetra le ataontsika hoe nationaliste historique tia tandrazana vakivaky malemy raha teo amin'ny plasiny ianao mazava be fa mifidy antsiranana sy ny PSD fa na izany zany amiko laviko tanteraka miteninana hoe siranana dia saribakolony frantsay efa niady ho an'ny Madagasikara izy niaraka tamin'ireo fa niaro ny intérêt frantsay niaro ny intérêt io angamba mila azavaina kely ihany koa joary niaro ny intérêt an'ny frantsay zany hoe niaro ny intérêt amin'ny frantsay fa tsy mijery ny intérêt an'ny malagasy hoe zay ve ny atao hoe tsy fijerena ny intérêt an'ny Madagasikara ve ny tenenana hoe miaro ny intérêt an'ny frantsay amiko zavatra tsotra réaliste i président Tsiranana mijery izy hoe raha ohatra ka moramora ny ahazona an'ilay fahaleovantena dia salao ary moramora ny andehanan'ny Madagasikara orina n'ilay fahaleovantena dia tsaratsara kokoa amintsika aloha miaraka manakaiky ny frantsay nisy firenena toa ny Guinéany tonga dia nanapaka rehetrany niala rehetrany tsisy tsony ny ataontsika hoe reny financement tamin'izany moa nisy an'ilay atao hoe plan décennaux sy ny karazany tsisy tsony ny vola sahirana le firenena fa hitsiranana ny eritreritra hoe ny tombotsoan'ny malagasy no tadiavina tsika tsy maintsy mbola mitady ny vola avy an'ny Frantsa ampitomboana ampandehanana njara eto amintsika zay navitanan'ireo tatsika hoe ninosy angamba be dia be tamin'ireo bâtiment vita ireo no financena tao anatin'ny fanampiam-bola nomeny frantsay be dia be amin'ny infrastructure teto no mbola ny frantsay nanome azy ary eo ny tsorona ry joary tsika réaliste jerevo ny niveau de vie tamin'izany sy ny tatioarina satria ny tatioarina mazava tsara efa nanapaka tanteraka n'ilay fifandraisantsika mety hoe tsy tanteraka fa nanapaka ihany fatatsika accord de coopération tamin'ny 73 vitatsika ny vokany nanomboka teo ny korosofahana ny teto Madagasikara andaso alohanao miresaka mandeha koa laniriko dia hoe tsy maintsy kôteny ny veriny frantsay hitondra fa raha merina no mitondra ny Madagasikara tamin'ny fahaleovantena dia baibay la Frantsa zavatra anankiray angamba ny tiako tenenina hoe ny frantsay aloha angamba tsy miteny mivantana an'izay tsy mivantana an'izay fa ny zavatra faharoa dia ity na tiana na tsy tiana tsy maintsy rehefa niteny ohatra raha seta sy ravoangy tamin'ny taona le fifidianana tamin'ny novembre 1945 hoe restauration de l'indépendance de Madagasikara dia nisy hafa zay tsy merina somary natao ohatra hoe inona marina moa ny zavatra tadiavinareo indrindrindra ny frantsay koa dia ataontsika hoe nanomboka namindefa n'ilay ataontsika hoe idéologie moa ny fiteny azy angamba ny tenenana azy hoe principe ny tena marina hoe zarazarao anjakainy politique de race teo zany nanomboka ny teny ny frantsay hoe zay ny eto Madagasikara anafaka ny tsy meriny satria nareo tsy merina non merina ny tiako tenenina dia nisan'ny tena olana satria lasa ohatra mieritreritra ny sasany hoe zay ve zay sakalava tamin'ny androny radama voalohany tamin'ny androny ranavalina faharoany tsy nanaiky ho anaty vahoan'io fanjakana io ohatrany mamerina n'le zavatra niainany razanainareo ka tsaratsara salon isika miara mitondra any Madagasikara dia lasa ohatrany teraka teo ilay ataontsika hoe merina sy tanindrana côté moa ny tenenana azy fa io koa ny zavatra tsy tena mitombina reny joary mibetsinao merina ve sa côté bara ny sy karazany fa na izany na zany niditra tao anatina ataontsika système démocratique isika ary rehefa tafiditra tao anatin'izay mipetraka satria nanomboka teo amin'izay ary zay mienjana be satria tonga ny mpanao politika dia nanomboka nahita hoe raha azo fahefana ohatrany lalana anankiray azo ampiasaina kay ny resaka foko ary ny mpanao politika rehefa avy eo nanomboka nandeha napititra an'io resaka io ary tao aorianan'izay koa ny frantsay nahita hoe any amin'ny tombotsoan'le izy dia ohatrany nakorosianaka ny kopakafy zao ny tadio i joary
raha anisan'isany anankiray hoe tia tanindrazana tito amin'ity fireneny ity a dia tsy afaka miala amin'ny raseta isika fa tamin'ny andron raseta dia efa niteny hoe maninona raha système fédéral ny apetraka eto raha iteny anankiray koa nationaliste tena hoe anisany tena hoe nalaza tamin'ny fotoan'androna dia raha Zavitsalama Gabriel zay mpanao gazety ihany koa nanohatra tao anatin'ny gazety navoakana izy atao anatin'ny fandrosomba avao teny tsara hoe zao omeny fahaleovantena fa omeo anay merina aloha satria zay efa mandroso fa ny any ivelan'ny merina aza mbola omena fahaleovantena aloha satria mbola taraiky olona tia tanindrazana no miteny an'izany zany hoe fa nanomboka tamin'ny andro ny fanjanahantany ny fampiasana ny foko tsy ny frantsay ihany nanao azy fa isika malagasy ihany koa satria hatramin'izao ve hatramin'izao mazava ho izy hatramin'izao de iny lava be padesima sy ny MDRM avy eo fahitany Denis Lahiriko azy tena mbola misy tarazony zany am'izao angamba tsy tena tarazony tenenako azy fa fomba fijery représentation satria efa tena taony ny mariny ny olona nanangana ny padesima miarany riaria tamin'ny nanangana ny MDRM zay ny tena mariny ary rehefa jerevana inona ny tena zavatra mitakiny MDRM mazava tsara état libre dans l'Union française zany hoe tsy niteny ny MDRM hoe omeo anay androany ny fahaleovantenanay ny padesima io ny MDRM état libre dans l'Union française ny tadiavana zany hoe tsy fahaleovantena androany fa fahaleovantena anyarina any fa ny resaka économique aloha ny resaka sosialy aloha ny zava-dehibe zay ihany koa ny takiny padesima hoe zao raha jerevana hoe iza daholy ireo ataontsika hoe avaram-pianarana ny akamarony avy eto anivotany ka zao aloha asina sekoly daholy raha ny faritra ary rehefa ohatra ka samy manana ny ataontsika hoe olomangany olona nianatra daholy tsika avy eo isika malagasy rehetrarehetra na merina na sakalava na iza miara mitondra ny Madagasikara dia amin'izay isika vao miditra amin'ilay hoe fahaleovantena mitovy ane zany rafitinina ane zany Lahiriko dia hoe tsy tokony tamin'ny 1960 zany tsika nahazo fahaleovantena tokony mbola taratara ny taratara angamba fijeriko azy hoe tsy de tena nanana safidy loatra na ny malagasy na ny frantsay satria rehefa jerevana neny akamaroan'ny firenena rivotra nitsoka le izy tsy maintsy raha ny tena marina tamin'ny taona valambe 58 na ny frantsay raha ne tsy tena mbola tena nieritreritra tena omena marina ave le fahaleovantena fa rehefa tena nandeha ary mijery ny zavatra nisy tany Afrika tany Azia koa dia keo firotsiranana nanomboka niteny koa hoe efa lasy tiry zareo tsy mety tsony mijanona fa na ny malagasy izay ireo malagasy reo efa zay koa ny zavatra takiny ka na inona zavatra atao tsy maintsy hiditra amin'le fahaleovantena antsika fa sokafy ny fanarahana nanomboka teo sokatra amin'ny fifanarahana hoe inona ary ny zavatra atao mba azony Madagasikara ny fahaleovantena farany fanontaniana farany ny hevitra manokana tokony maleo tena ve tsika sa mbola tokony mijanona frantsay raha ny hevitra aloha amin'ny malagasy dia hoe tsara ny fahaleovantena ary tokony mendrika ny fahaleovantena zao ane teneniko anao Johary raha be dehibe ireo ataontsika malagasy zay nizaka ny zoam-pirenena frantsay nandritra ny vanim-potoana ny fanjanahantany io misy an'le atao hoe décret de 1909 mikasika ny naturalisation fa rehefa nanana safidy nomena safidy ry zareo tamin'ny fotoan'andro nahazony Madagasikara ny fahaleovantena dia hoe hijanona ho malagasy nenaka ny 750 any ny safidy ho malagasy ny fanontaniako fotsiny mipetraka amin'izao hoe mbola zay ve afafo zany mbola zay ve zany manontany anao ary za mieritreritra hoe manahirana mamaly an'le fanontania zany hoe teo vazany gasy angamba satria tsy nandroso Madagasikara na ny marimarina koa ilay fanjakana nipetraka teto nanomboka taona 1700 tsy afaka namorona firenena anankiray izay firenena matanjaka ary ny olona ao anatiny dia mahatsiaro tena hoe anay io zao Johary satria zay fanontanianao farany raha jerevana nampandroso ny firenena tany Azia Malaisie Indonésie fantatra amin'izao fotoana zao fa ny fitiavan-tanindrazana nampandroso an'ireo firenena ireo rehefa tianao ny zavatra anankiray ny olo tianao vonona ianao ny hanao ny rehetrarehetra ampandrosoana azy matoa tsy nandroso Madagasikara satria le fitiavan-tanindrazana mihitsy no efa maty za tena samy teny mihitsy hoe maty ny fitiavan-tanindrazana satria fitiavan-tena mibetsaka
fitiavan-tanindrazana teto amintsika dia anankiroa fitiavana fahefana ny anankiray ary fitiavan-tena ny anankiray mazava ho aizy le tanindrazana tena tsy ao mihitsy tsy ao mihitsy le tanindrazana rehefa tonga ny fahaleovan-tena ireo mpanao politika izay miteny hoe tia tanindrazana nahazo toerana ary nahazo ny vokatrilay fahazona toerana voninahitra vola sy ny karazany adinondry zareo rehefa avy eo hoe ny mahatanindrazana ny tanindrazana dia ilay vahoaka ilay olona mazava ho aizy raha tsy nandroso isika fa ny hafa izay tena hoe nanana an'izay fitiavan-tanindrazana tao anatin'izay nandroso ary tsy afaka miteny ny contraire an'izay sika satria jerevantsika ny firenena mandroso amin'izao fotoana izao firenena izay manana fitiavan-tanindrazana ny eto Madagasikara ny atao hoe fitiavan-tanindrazana pelivava sisa teny sisa ny tenenana fa tsy ao anatiny intsony ilay izy zay mahatonga ny hoe mandalova ianao eny afianao riva eny alaina daholo reny jio reny rehefa hoe fananany ombonana eto amintsika dia tsy asiana azany satria tsisy intsony ilay fitiavana an'ilay atao hoe tanindrazana misaotra anao dia misaotra anao joary ary misaotra mpanaraka ihany koa mpandarana amin'izao andro zao ia dia tapitra koa ny fotoanantsika mametraka ny manam-piona sy mandrapita fa tomboko avy sy tomboko lahy